Rabantsika rehetra indray tafahoana finaritra atao anatin'izao fandarana izao a mitoy ny diantsika ho an'ny kanàna ary efa maromaro ihany ireo zanatoa hevitra izay navadibadikantsika teto notovozona fitao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mitoy izany androany a ka raisina ho tombontsoa ny manana ny pasteur Andriampanatina Fanera aloha indray ny dindinika izay fanaovantsika. Inona indray ary no zanatoa hevitra rosinao ny fijery a mpanaraka ny fandarana no antoko. Fifaliana mandrakarivana aminatinao no hionana ary manona fiadanantompo aminao mandrakariva koa amin'ny alalan'ny fiarahantsika mandinika izao tenin'Andriamanitra izao. Lohevitra antsika manaraka indray toy le dia ozy izy araka ny volazanao teo raha tamin'ny fandarana teo aloha dia niresaka tsika ny amin'le manolona altara. Dia somary raha fitiantsika kely fotsiny hoe zavatra lotsika be ilay izy namanadinao satria le hoe manolona altara dia manao fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra, miantso ny anaran'Andriamanitra, manao fanatitra ho an'Andriamanitra. Zay zany naseho le altara satria misy zavatra ao ambony le altara ny fanatitra le atao satria dia avy eo miantso an'Andriamanitra ianao sy ny sisa. Dia lotsika be ilay izy hoe raha manantena niditra ao amin'ilay tany Kanana ianao zay misy an'Andriamanitra, zay le izy ane ao amin'ny tany Kanana misy no hiara-monina amin'Andriamanitra isika any amin'ilay Kanana lanitra dia dian'izao zany ianao dia mila mifandray amin'Andriamanitra. Zay ne le lotsika mila mifandray amin'Andriamanitra. Dia izay le voalazany Joba moa milaza an'izay any amin'ny Joba, mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana, mifankazara amin'ny tsy toy mifankazatra, mifandray. Ary le mifandray amin'Andriamanitra namanadinao hoe zay hitantsika tamin'ny farany iny dia hoe tsy indray mandeha na hoe indray mandeha isa-taona na sisisa fa ozy izy le Tesaloniana voalohany mivavaka ka aza mitsahatra. Zay mivavaka ka aza mitsahatra. Zay le fifandraisana amin'Andriamanitra. Tokony isan'andro isam-potoana mihitsy zany. Isan'andro, isan'ora, isaky ny fotoana rehetra dia aoka ifandray amin'Andriamanitra isika. Mandritra ny dia izay ataontsika ho any amin'ny Kanana lanitra. Ndao antsika iroso amin'ny dingana manaraka indray ary. Ndao maki ny ten'Andriamanitra tsika Genesis 2:12. Genesis 2:12 ka ny 1:1. Zao ny vaky ny teny. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranon'rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Ny raisitsika amin'io tokisy andiny io dia ilay baiko nomen'Andriamanitra le amin'ny voalohany hoe mandehana miala amin'ny taninao sy sisa dia faranany amin'le hoe akany amin'ny tany izay asehoko anao. Efa fantatry Abrahama ve le toerana? Mbola tsy fantany. Tsia, mbola tsy hitany. Tsy mbola hita. Tsy fantany hoe aiza le izy Andriamanitra any Palestina any ve le andehanana sa any amin'ny faritry i Samaria any ve satria any le tany Kanana zany. Tsia, tsy fantany le toerana tsy mbola hitany le toerana. Eo zany miditra le dingana. Dia ampitsika amin'ny 1:4 tapany voalohany. Genesis 2:12 tapany voalohany. Rehefa niteny Andriamanitra hoe miala mandehana miala ianao ho any amin'ny tany izay ho asehoko anao, mbola tsy fantatrao fa ho asehoko anao le tany fa mandehana fotsiny ianao miala. Inona nataony Abrahama ny 1:4 tapany voalohany? Genesis 2:12 ny 1:4 tapany voalohany. Dia nandeha Abrahama araka izay fanazainy Jehovah taminy. Zay. Rehefa niteny Jehovah hoe mandehana ianao miala, miainga ianao eo amin'ny toeran'io ho any amin'ny tany izay tsy mbola hitanao fa ho asehoko anao zany. Tsy nametraka fanontaniana ny Abrahama hoe aiza le izy dia andeha ho aiza Andriamanitra. Fa ny voalazana 1:4 dia nandeha Abrahama araka izay nolazainy Jehovah. Dingana izay ampitaina aminao tompoko, ity dingana ity dia ny hoe finoana sy fankatoavana. Zay io. Finoana dia fankatoavana. Zavatra mbola tsy hitany fa nilo izy dia nandeha izy. Fankatoavana. Finoana miaraka amin'ny fankatoavana.
zay le dingan'zay. Ndao raha makitsika Hebreo ary Hebreo toko 1:20 ahoana mbalo voalazan'ny ten'Andriamanitra mahakasika ny Abrahama. Hebreo toko 1:20 zao nivaky ny teny Hebreo toko 1:20 finoana no nanekeny Abrahama rehefa nantsoina hiaingaka any amin'ny tany tany ho azo no lova ka dia niainga izy nefa tsy fantany izay alehany. Zay jereo tsara finoana no nanina izy nanekena manaiky zay manaiky rehefa ny ten'Andriamanitra hoe mandehana miala amin'ny taninao sisisy manaiky finoana no nanekeny Abrahama ny rehefa nantsoin'Andriamanitra hiaingy akany amin'izay tany ho azo nolovany ka dia nanina izy niainga izy. Zay le fankatoavana tompoko finoana miaraka amin'ny fankatoavana. Nanaiky izy nanaiky n'le antso izy de niainga izy na tsy mbola hitany aza sy tsy fantany izay alehany tsy fantany izay aleha fa de niainga izy nankatoa izy nanaiky de nankatoa niainga izy. Ndao vakitsika Hebreo toko 1:20 ary andiny voalohany fa vakitsika amin'ny Baiboly dia malisy natao hoe finoana. Hebreo toko 1:20 ny andiny voalohany dika teny ombonany eto Madagasikara. Ny hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky ny zavatra tsy hita. Zay tena tanteraka le izy ny atao hoe mino dia mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina. Ahoana moa no nahazahoan'ny Abrahama antoka tsara n'le zavatra satria Andriamanitra no niteny. Zay le izy Andriamanitra no miteny Andriamanitra no miantso de matoky an'Andriamanitra izy de nino izy ny atao hoe mino de mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina de apily le izy de ahoana ny toyny eo izy andiny voalohany matoky ny zavatra tsy hita matoky ny zavatra tsy hita fatoky zay zany le zavatra dingana zay ataotsika dia ho ankanantsika io tompoko tena matoky ny zavatra azosika antoka tsara ve le zavatra antenaitsika zay le izy tena azosika antoka tsara ve ny zavatra antenaitsika de ny hoe kanana ny lanitra de matoky ve tsika matoky fa ho tafiditra any amin'izany kanana ny lanitra izany zay natao hoe mino de zay natonga ny Abrahama natao hoe rainy mpino ane noho io finoana sy fankatoavana zay nasiony Abrahama io natonga azy natsoina hoe rainy mpino dingana zay andrasana amintsika zany ankehitriny finoana fankatoavana. Ndao makitsika eo amin'ny Hebreo toko 1:20 Hebreo toko 1:20 ka ny andininy 1 manamafy an'izay dingana zay fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azona sitraka aminy fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Zay raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Rehefa niteny Andriamanitra hoe Abrahama mandehana ianao miala amin'ny taninao sy sisa ho any amin'ny tany zay ho asehoko anao nanaiky Abrahama nanaiky de niainga nankatoa. Raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azona sitraka amin'Andriamanitra. Namana tino fantaniana mipetraka tena mino ve tsika tompoko tena mino an'Andriamanitra marina ve tsika ankehitriny. Eo mivava zany ny valitentsika manao hoe mino fa ny zavatra nasan'Andriamanitra amintsika de ty fanapa-kevitra nasehony Abrahama ty mino izy de nankatoa. Zay any mihitsy mantsy le tia natongavana am'le fantaniana hoe tena mino hoe tsika de le hoe mino manaiky an'Andriamanitra io manaiky ny tenin'Andriamanitra manaiky ny antson'Andriamanitra manaiky ny baikon'Andriamanitra dia makatoa. Zay natao ndao ny amaky-toko sy andinitsika Lioka toko 7:15 Lioka toko 7:15 ny andininy 5. Inona mahazava-dehibe an'ity dingana ity de le hoe finoana sy fankatoavana. Lioka toko 7:15 ndao vakitsika satria tsika zany zao manantena ny hiditra any amin'ny kanana lanitra de vakeo
lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy kanefa raha avy ny zanak'olony moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy zay raha ho avy ny zanak'olona Jesosy io andrayntsika ho any am'le kanana lanitra de mazava ny teny baiboly moa hita finoana ety ambony tany va izy moa hita olona mino ety ambony tany tahaka ny Abrahama va izy zay le izy moa hita olona mino ety ambony tany va Jesosy raha ho avy izy andrayntsika ho any am'le kanana lanitra finoana sy fankatoavana le mino araka ny fahamaritana io Hébreux 4:12 de ny voalohany le mino araka le hoe ny atao hoe mino de mahazo antoka tsara ny zavatra antenaina ary matoky zay zavatra tsy hita ndaovaka itsika Jaona 14:12 Jaona 7:12 Jaona ahoana indray mba hamaritany Jesosy ny atao hoe mino hoe mino manana finoana Jaona 7:12 de ny 12 lazaiko aminareo marina de marina tokoa zay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho zany azy izy satria zaho mankany am'ray zay Jesosy indray zany zao manome famaritana ny atao hoe mino de izy Jesosy lazaiko aminareo marina de marina tokoa izay mino ahy ninona natao hoe ahoana natao hoe mino an Jesosy de io famaritana ny asa ataoko no ataony koa no ataony koa izy Jesosy ny asa nataony Jesosy no ataon'le olona zay ny famaritana atao hoe mino an Jesosy fa io zany araka ny tenao naminanao tsy hoe ambava fotsiny io hoe za mino za ianao ve mino an Jesosy za mino an Jesosy ka de ahoana ny lazana fa mino an Jesosy ianao manao ny asa io famaritana ny asa nataony Jesosy no ataonao ihany ko zay natao hoe mino tsy za miteny an'izany tsy ianao baiboly Jesosy mihitsy miteny an'izany Jesosy ne manome an'le famaritana hoe zay mino aho zy Jesosy zay mino aho ny asa ataoko no ataony ao ajerevantsika nataony Jesosy Jaona 9:7 Jaona 9:7 satria mety mieritreritra zany ianao hoe ka za ve de avita ny asa nataony Jesosy izy anie Jesosy izy olona zanak'Andriamanitra de ahoana ny avitatsika ny asa nataony fa ty zay zavatra nataony asa 9:7 Jaona 9:7 Jaona 9:7 fa tsy nidina avy tany an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka io nataony Jesosy tompoko tsotra io ny zavatra nataony tsy nidina avy any an-danitra mba hanao ny sitrapoko fa ny sitrapony zay naniraka ny sitrapony ray de ianao rehefa mino an Jesosy de ohatran'io koa ny zavatra teneninao tsy sitrapoko nataoko fa ny sitrapony Jesosy zay le zany izy zay natao hoe mino an Jesosy tsy hanao ny sitraponao tsy hanao ny sitrapoko tsy hanao ny sitrapontsika fa ny sitrapony Jesosy de ndao mba jerevantsika ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona Deutéronomie alovaka itsika Deutéronomie 7:20 sy ny 2 Deutéronomie 7:20 sy ny 2 raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra zay andidiko anao anio dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao zay misy voalaza eo zavatra voalaza mazava tsara teneny lisy tany voalohany de navelony taty amin'ny farany 5 raha miaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao de miaraka am'le hoe miaino ny feon'i Jehovah de manino izy izy ka mitandrina hanaraka izy ny didiny rehetra sady zay ry havana malalo zay zany natao hoe mino tsy ny sitraponao no atao fa ny sitrapony Jesosy mba hahafahanao manao ny sitrapony Jesosy mila maninona aloha miaino ny feon'i Jesosy ianao ahoana moa ny ahafantaranao ny sitrapony Jesosy
raha tsy miaino amin'ny teniny ianao, miaino anazy hoe Jesosy inona le sitraponao, inona le tianao ataoko, de miaino anazy ianao, zay ny io tontolona miaino. Raha miaino ny feon'i Jehovah ianao, de rehefa heninao le feon'i Jehovah zay miteny aminao, de fankatoavana, mitandrina hanaraka ny didiny. Zay ny le nataony Abrahama. Miaino an'Andriamanitra izy, ny antso anazy, niteny taminy hoe mandehana ianao miainga, de inona nataony? Miainga izy. Rehefa eny ny feon'i Jehovah de nakatoy izy, de nandeha izy. Zay tontolona mio. Re miaino ny feon'i Jehovah de mitandrina. Ndao jerevantsika ara Jaona 10:7 ny andininy 7:20. Jesosy indray no miteny azy. Jaona 10 ka ny andininy 7:20. Ny ondriko miaino ny feoko ary za mahalala azy ary izy manaraka ahy. Zay zany le dingana e. Finoana fankatoavana. De ahoana le hoe finoana? Manaiky. Manaiky amin'ny antson'Andriamanitra. Mino. Ny ahoana natao hoe mino? Mahazo antoka tsara ny zavatra antenainy. Ary matoky. Iza no itokisana? Zavatra tsy hita. Zavatra tsy hita. De mba hahatonga anao azo antoka tsara le zavatra antenainao, Andriamanitra miteny. Andriamanitra anie aloha miteny hoe zao raha manao anty ianao de ho tonga ary am'le tany Kanana ianao, ho tafiditra any am'le fanjakan'Andriamanitra ianao raha manao anty. De zay le hoe raha miaino ny feon'i Jehovah ianao de mitandrina ny didiny, manaraka ny teniny, de zay ho tonga aminao ny fitahiana rehetra rehetra. De hozy izy Jesosy, ny ondriko mahalala ny feoko, miaino ny feoko. Miaino ny feoko izy voalohany indrindra, miaino aloha, miaino ny feoko. De zaho izy mahalala azy, avy eo izy manaraka. Zay le fankatoavana. Betsaka ane ry havana malala, eto moa zany mandinika ny ten'Andriamanitra zay mijery ihany koa zava-misy fa tena betsaka ny voafitaka. Voafitaka indrindra kristianina. De le voafitaka tsy tanteraka le tapany faharoa, de le hoe fankatoavana. Fa mino fotsiny. Zay le fitaka. Mino. Mino ka. Zay mino an Jesosy de ho vonjena. Ka ninona ataoko? Ninona fomba fiainako? Za mino an Jesosy mino fa Jesosy efa maty teo amina fijaliana. Za mino fa Jesosy no mpamonjy. Fa ny fiainako, ny asa ataoko mbola Egypta ihany. Zay le tsy tanteraka le teny Jesosy hoe zay mino de ny asa ataoko no ataony. Ny asa nataony Jesosy no ataony. Tsy tanteraka. Ary nataony Jesosy tsy ny sitrapony, fa ny sitrapony zay naniraka azy, ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy tanterak'izay. De zay le fitaka zay namanady anao. De somary miditra lala Jesosy hoe ny ondriko miaino ny feoko Jesosy, fa tsy mijanona eo, izy manaraka. Manao zay nataony Jesosy, manaraka ny dian'i Jesosy. Manaraka ny dian'i Jesosy, zay natao hoe ondriny zay. Fa tsy mijanona amin'ny miaino ny feony fotsiny. Io zany be da be ny voafitaka ozy izy de le miaino fotsiny. Betsaka ane isan-kerinandro ane miaino ny feon'i Jesosy amin'ny endrika maro samihafa, de amin'ny alalan'ny toriteny, fampianarana isan-karazany. Zay de isan-kerinandro zany ianao miaino ny feon'i Jesosy. Any am-piangonana io isan-kerinandro. Fa le fanontaniana petrako, tanteraka ve le tapany faharoa le teny Jesosy hoe ary izy manaraka. Le ondriny io rehefa niaino ny feony ianao, na manaraka azy ve ianao, sa miaino ny feony fotsiny de nijanona hatreo. De nataonao ihany no ataonao, fa tsy nanaraka an Jesosy. Zay le fitaka zay. Ry Jakoba hoe aoka ho pakatony ny teny ianareo Zay. fotsiny. Jakoba 2:22. Aoka ho pakatony ny teny ianareo fa tsy ho mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka. Zay. Mamitaka ny tenanareo. Zay le izy. Raha fitintsika zany le izy namanadinao de Apokalipsy 14:12 no tena mamitina azy. Apokalipsy 4:12. Ndao vakitsika ny Apokalipsy 4:12 ka ny andininy 12. De zao ny vakany teny. Apokalipsy 4:12 ny 12. Indro ny faharetan'ny olona masina
dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy. Zay ino mamety nazy indro ny faharetan'ny olona masina ozy izy dia zay mitandrina zay le fankatoavana mitandrina ny didin'Andriamanitra zay le sitrapon'Andriamanitra dia nitandremantsika ny didiny sy miaraka amin'izay finoana ny Jesosy manana finoany Jesosy zay le izy ny tena marina levitra le hoe finoana an Jesosy dia amin'ny teny frantsay moa zany tena mazava be izy io la foi de Jésus finoany Jesosy dia inona ahoana le hoe finoany Jesosy dia le teny Jesosy hoe tsy avy tsy nidina avy any an-danitra anao sitrapoko fa sitrapony sy naniraka dia amin'ny DM izy namana tenao dia zao no lazainy ao vakiko amin'ny DM io apokalypsa 4:12 amin'izany no ilana ny faharetana eo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra vahoaka an'Andriamanitra ozy izy dia eo amin'izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny finoana miaina an Jesosy mahafinaritra be ny DM mitana ny finoana miaina an Jesosy zay zany tompoko io dia zay le hoe manahoana ny fiainanao ianao mino an Jesosy fa manahoana ny fiainanao zay le hoe mitana ny finoana miaina an Jesosy finoana nanana an Jesosy finoan Jesosy Kristy zay zany le dingana zay ataontsika finoana sy fankatoavana Abrahama niaina an'izany tompoka Abrahama niainan'ny Abrahama zany finoana dia fankatoavana dia tonga tany amin'ny tany Kanana izy eny ary ho any amin'ny tany Kanana no tanjona zay hiafarany didiantsika ity ary dia isaorana ny tompo efa nanome antsika n'izay fizarana vitsivitsy lalana mandeha ho any amin'ny tany Kanana izay mbola itoy ny fantarantsika fa ndao apetraka ambavaka aloha ny fizarana androany iny ivavakantsika raha nisy ny an-dandro misaotra noho ny amin'ny teninao ho avy ianao Jesosy ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambony tany fa izy moa hita olona manana finoana miaina an Jesosy ety ambony tany va izy mazava aminay ny dingana dia ny finoana sy fankatoavana mamelahy tompo ny elokay satria tamin'ny lasa dia milaza izay fa mino kanefa tsy niainanay ny fankatoavana tsy niainanay zany hoe manaraka an Jesosy manao ny asa izay nataon Jesosy manao ny sitrapon Jesosy araka ny finoana tompo amin'izao sisa izao dia aoka ho tanteraka ny fiainany tsirairay avy zany finoana sy fankatoavana izany dia ho tahakany Abrahama tonga tany amin'ny tany Kanana tokoa izy rehefa nino izy ary nakatoa izy dia niainga izy ary tonga tany amin'ny tany Kanana fa ny lehibe dia ho tonga any amin'ny Kanana lanitra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy amen dia zany finoana iombonantsika izany tonga saony amin'ny tany Kanana no fanindrina eo anao mankasitraka tamin'ny faharetanao anaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia isaorina ankorana amina teknisianina izay tsy nikely soroka nanolotra ny tenany ho fanatitra sorona velona niaraka ny asa tamin'ny fanampitanana zany afatra sarobidy izany akasantsika ihany koa ny paster Andriamparatena Fanera izay mbola vonona noho ny dia miaraka amintsika amin'ny